Ramatoa Ely Daniel no faly miarabanao indray ary mirary izao fotoana izao hitondra fagagana, hitondra fanafana, hitondra fanasitranana anao satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Matthieu 5:4 dia voalaza fa tonga tao an-tranon'i Petera Jesosy ary ny rafozam-bavin'i Petera dia nandry teo nanavin'ny tazo. Dia nandray ny tanany Jesosy dia niala tamin'ny tazo ary nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. No ny hariva ny andro dia mety ny olona tao aminy ny demoniaka maro ary ny teniny ihany no namoahany Jesosy ireny fanaratsy ireny ary ny marary rehetra dia nositraniny avokoa. Araka n'izay nolazain'i Isaia fa nakandrofontsika izy sy nitondra ny aretintsika. Tena ao am-pon'Andriamanitra ny ngotany ny aretinao ary ny anananao fahasalamana. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny andraisanao fanasitranana ary izany nahatongavan'izao tenin'Andriamanitra izao aminao ankehitriny. Rehefa nanomean'i Jesosy Kristy zanany Andriamanitra dia tsy ho famonjenantsika ho afaka amin'ny faratsiana sy ny fahotana ihany akory, fa ny Baiboly dia milaza hoe ny diakapoka natao tamin'i Jesosy no fanasitranana antsika. Ao amin'ny Isaia 7:15, ny 5 sy ny 5 dia milaza fa nitondra ny aretintsika tokoa izy. Inona aretinao androany? Inona no aretina mampijaly anao? Inona no aretina mampifadiran'ovana anao? Nitondra ny aretintsika tokoa izy. Ny aretina rehetra netiny avokoa: asthme, rhumatisme, tendinite, sciatique, allergie, diabète, karazana aretina isan-karazany, sitrapanafody, inona daholo, fanaintainana, fivotosana, zay rehetra marary any amin'ny lamosina, marary aty amin'ny vatape, marary amin'ny vanitaolana rehetra, efa netiny Jesosy avokoa izany. Zay rehetra voatonona tao anatin'izany dia didiko hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voatonona tao anatin'izany dia miala amin'ny tsirairay zay mandresy manaraka izao fandarana izao. Eto Jesosy zay mpanasitrana ny aretina rehetra, efa netiny tamin'ny diakapoka natao taminy ny aretina rehetra androany. Manasitrana Jesosy, manasitrana Jesosy. Teny fahalalana avy amin'ny fanamasina milaza fa manasitrana ireo zay voan'ny asma Jesosy. Manasitrana anao zay voan'ny asma eto Jesosy androany. Sitraniny ianao, manaisitra aminao izany asma izany, tsy miverina ampahory anao intsony izany. Ny fanafody efa nohaninao tsy nahasitrana anao fotoana naharitra, tsy ilainao intsony mamerina mampiasa izany, fa manasitrana anao Jesosy ankehitriny. Ny allergie zay nampijaly anao, nampivotovoto anao, mampatonga anao tena mifajiditra rehefa miverina, izany allergie izany tsy miverina aminao intsony izany. Eto manasitrana zay voan'ny allergie rehetra Jesosy. Manasitrana anao zay voan'ny allergie Jesosy. Afaka ny hoaninao manomboka an'io. Ny sakafo rehetra zay tsy zakanao teo aloha, afaka ny hoaninao satria efa miala izany allergie izany. Manasitrana anao zay voan'izany teo aloha Jesosy Kristy. Ny farariana amin'ny vanitaolana sy amin'ny nofo, amin'ny ozatra rehetra, ny farariana rehetra mampididididry sitrapanafody, ny rhumatisme, ny sciatique, ny tendinite, manasitrana anao zay voan'izany Jesosy ankehitriny. Raiso anao androany ny fanasitranana. Jesosy zay manatrika eto, mandalo eto ankehitriny, manasitrana ny sciatique, manasitrana ny tendinite, manasitrana ny rhumatisme. Raiso anao ny fanasitranana androany. Raiso aza velan-dalo fotsiny ity fotoana ity, ekeo amin'ny fonao manontolo izany. Inoy Jesosy ilay tao an-tranon'ny rafozam-bavin'i Petera nasitrana ny marary rehetra ary ny teniny ihany no namoahany fanaratsy no miasa eto amin'izao fotoana izao. Manasitrana ny aretina zay nampijaly anao, manasitrana ny aretina rehetra. Ary ny zanakao zay ampijalian'ny eczema, marary mangididy azy zany, mampifajiditra azy izany,
maina tamin'ny fakany zany ekzema izany ankehitriny sitranin jesosy ny zanakao manasitrana ny zanakao amin'ny ekzema jesosy manasitrana ny aretina amin'ny hoditra na mpijaly ny zanakao jesosy sitrana zay voan'ny ekzema sitrana amin'ny anaran'i jesosy kristy maina hatramin'ny fakany zany areti-koditra izany miongotra hatramin'ny fakany zany areti-koditra izany maina sitrana ianao zay voan'ny ekzema teo aloha miala misinda miala tanteraka amin'ny hoditrao verina amin'ny normal verina amin'ny lony ny hoditrao jesosy manasitrana anao amin'ny ekzema ninina aretina tsitra-panafody aretina nampijaly anao aretina nampifadiditra anao aretina zay tena efa nampiaiky volana ny dokotera manasitrana anao amin'izany jesosy ankehitriny raiso zao tenin'andriamanitra izao nandalo teto jesosy manasitrana zay rehetra nampijaliany sy rehetra nampahoriany fanaratsy sy nampahoriany aretina satria ny fampahorinana azy hotsika fihavanana namelezana azy ary midiakapoka tamin'ny no nahasitranana antsika misaotra an'andriamanitra isika fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra mandroaka ny fanaratsy fanamafarofy fanamitondra aretina tsy sitra-panafody de roasiko amin'ny anaran'i jesosy kristy ary roahany zao tenin'andriamanitra izao miala mandao anao amin'ny anaran'i jesosy matory tsara ianao manomboka androany alina tsy fampizaranao intsony amin'ny fanaintainana miketoketoka ao amin'ny lamosinao ny alinanao fa mitsahatra izany ary de alina apatory ianao tsara ny alinao manomboka androany miala amin'ny fanahy mafarofy miala amin'izay rehetra manana azy miala amin'ny anaran'i jesosy roako fanaintainana miverimberina fanaintainana tsitra-panafody miala amin'ny nofo rehetra miala amin'ny taonana rehetra miala amin'ny ozatra rehetra miala amin'ny tsirairay didiko amin'ny anaran'i jesosy kristy ireo zay voany manasitrana anao zay voan'ny afta fanamasina amin'izao fotoana izao milaza fa manasitrana ny afta sy ny anginina jesosy kristy manasitrana ny marary voan'ny anginina sy ny afta ao anatin'ny vavanao ao ny fanamasina ny herin'andriamanitra amin'izao fotoana izao jesosy zay manatrika eto mpanasitrana ny aretina rehetra misaotra an'andriamanitra isika ny amin'izao fotoana izao zay neonatsika tamin'ny manokana de izy ilay tompony voninahitra no mandalo eto manasitrana tanteraka raisoanao ny fanasitranana avy amin'andriamanitra atolory an' jesosy kristy ny fiainanao raiso ekeo jesosy ho tompony ny fiainanao manontolo ary anjaka tanteraka ao am-ponao de izany no famelombelomana ho an'ny fanahinao famonjenao anao ary izany ihany ko ny tsy hiverenany ny aretina sy ny fanaintainana izay voatonona teto tsy ampahory anao intsony izany misaotra an'andriamanitra lehibe isika tiako ianao ran'olitra ny fiainanao an' jesosy ekeo jesosy anjaka ao anatinao ary ao ny vavaka zay ataoko misaotra andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay raisiko androany jesosy kristy anjaka tanteraka ao amin'ny fiainako ary de raisiko ny fanasitranana sy ny fahasalamana avy aminy raisiko ny fiainam-baovao avy amin'i jesosy kristy raisiko ny fanahy masina anjaka atao anatiko ihany ko misaotra anao andriamanitra fa mandray ahy ianao ary misaotra anao fa mamela ny heloko rehetra ianao ary misaotra anao fa atsanganao isan'ny zanak'andriamanitra soratanao amin'ny boky ny fiainana ny anarako ary tahirizinao aharitra mandra-piavin'i jesosy kristy hitoetra ao amin'ny teninao sy ao amin'ny finoana misaotra andriamanitra tsara amin'ny anaran'i jesosy amen andro lehibe ny andro androany azadinoana tsarovy amin'ny androm-piainanao rehetra nampanjakanao an' jesosy sao am-ponao sy eo amin'ny fiainanao ray manontolo ndraisinao ny fahasalamana sy ny fanasitranana anio aza misalasala mizaranay izany fahagagana nataon'andriamanitra izany azonao atsona ny numéro zay hitanao ao atao anatin'ity oronan-tsara ity koa dia tahin'andriamanitra indrindra tompoko mirary anao ahery sy hijoro hatramin'ny farany